taranja aikido no fandarantsika manaraka satria dia misy manampahaizana frantsay ihany koa andremato Bernard Labouesse tonga teto Madagasikara izay manofana ireo mpanao aikido malagasy ny farana omaly izany fifanana izany. Mpitratroka aikido miisa 430 no nandray anjara tamin'ny fifanana izay nomeny ilay manampahaizana frantsay Bernard Labouesse. Naharitra herinandro teo ny fifanana ity izay ny farana omaly sabotsy. Iry zareo avy ao amin'ny kluban'ny SFAM na ny sampana fitazana aikido Miandrarivo moa no nikarakara izany fifanana izany izay efa mpiara-miasa nandritra ny fotoana ela tamin'ny andriamatoa Bernard Labouesse. Comme toujours, en fait, depuis 7 ans, les clients sont très positifs et très enthousiasmants. Nous avons donc pratiqué sur 2 semaines consécutives, en juillet et au mois d'août, sur un thème de prise de conscience et prise de sensation du centre de la personne, le travail des hanches, le travail du hara. Et là, cette semaine, nous avons donc terminé cette deuxième période qui s'est passée de très bonne façon. Les élèves étaient extrêmement présents et fidèles au cours, le matin à 6 h, régulièrement. Et là, nous finissons cette semaine de stage samedi pour résumer un petit peu tous les aspects des travaux qui ont été effectués. Et moi, j'avoue que je suis extrêmement satisfait et même extrêmement enthousiaste. Afapo ireo mpianatra izay afaka nandalina tsara ny teknika faran'izay madinika tamin'ity taranja ity isan'izany itojo. Dia be ny zavatra azo satria izy efa nivelany dia betsaka ny zavatra hafa hoentina dia afaka milaza ohatra ve ianao lafin'ny teknika ohatra hoe mbola tsy hitanao mihitsy ohatra fa avy any aminy. Teknika efa hita daholo fa ny anazy misy kopitsopitsony ilay teknika. Dia iny ny tena sehoany dia iny ny tena tadiavinay. Afapo ve ianao tamin'ny zavatra nomeny? Afapo tamin'ny zavatra nomeny. Napiakatra ny fahaiza-manao ny malagasy ny fantalovan'ny sensei Bernard Labouesse matetika teto amintsika hoy sensei Lalao izay tompony andraikitra ara-teknika voalohany ao amin'ny kluban'ny SFAM. Ny azo fianomezana an'ilay zany dia voalohany aloha dia efa hita hoe misonitra le fahaiza-manao ny jiasy amin'ny aikido zany. Resaka niveau teknika zany no teniniko ary anankiray finaly ihany koa dia ny hoe namalin'ireo mpiangaly hiady aikido maro satria nisy dojo 4 zany zao no namaly ny antsony SFAM tamin'ity stage ilay mitoraka ity, le stage de vacances io zany. Dia efa miomananko moa SFAM hanao stage indray afaka 2 volana eo indray raha ohatra ka tsy misy ny sampona. Taorian'ny fifanana dia nahazo sertifika avy amin'ny Bernard Labouesse avokoa ireo mendrika nandritra ny fifanana. Efa maro ihany koa amin'izao fotoana izao ireo ankizy madinika no mankafy ity taranja aikido izay natao fiarovan-tena ity.